Fa ho an'ny mpivarotra akoho amam-borona kosa mofo dia anisan'ny fotoana mijanona fitadiavam-bola ity androany ity. Atao anatin'ity fanadihadihana manaraka ity ary nondeha ampahafantarana antsika indray ny momba ny fanjifana ny akoho amam-borona nandritra ny fety. Vola ravoavy eo amin'ny salan'ny Kristiana Akondramangatra. Raha oharina amin'isa taona dia ratsy ny tsena tamin'ity fetin'ny Pentekoty ity, hoy ireto mpivarotra akoho amam-borona ireto. Mena amin'ny fari-piaina malagasy ary tsapa ihany koa fetraikan'ny krizy maharitra hoy izy ireo. Tena hita mihitsy zany fetraikan'le krizy e. Zao vao tena mizaka ny krizy tsika. No lafo ny farany herinandro teny toy androany. Teo amin'ny 30 taona lafina tamin'ny faranterana teny toy androany. Androany dia tsy nalafo na iray. Araka ny fanazavana dia tsy takatry ny fahevam-bidiny maro intsony ny vorona lehibe toy ny gisa sy ny vorontsiloza izay mihoatra ny R2,000 ny vidiny. Ny gisa izay R2,000 hatramin'ny 5,300 ny iray ary ny vorontsiloza izay R2,000 hatramin'ny R3,000 dia tsy nisy mpanontany ary tsy nisy mpivita amin'ity fetin'ny Pentekoty ity, hoy ireo mpivarotra. Ny akoho sy ny gana no matetika ny antefan'ny safidin'ny mpividy. Ho an'ny mpivarotra akoho fakana nofo efa voavolo indray dia teo eo ihany ny tsena tamin'ity fety io mpivarotra tetsy amin'ny pavillon Analakely. Ny entana ampiakarina teo 100 kilo teo. Tsy tena mety na beta be zany izay androany satria anotrina tapakanjo fotsiny androany. Mbola mafitana tsano koa. Tsy hoe tsara noho ny tamin'ny taona fa hoe tonitony kokoa zany ny tamin'ny herintaona. Arak'izany dia ireo akoho fakana nofo efa voavolo no nahitana fidinany ary maro mpanjifa tamin'ity fetin'ny Pentekoty ity.